Amin'ny mahasaramanitra ny andro dia natao indrindra ifampizarana moa zany ny fotoana tahaka izao. Misy ny fitsinjovana ireo vahoaka sahirana, nisy ihany koa ny lanonana mpizarana sakafo masaka ho an'ireo olona sahirana izay nahatratratra any amin'ny 500 isa-tany atao anatin'ny boribory-tany fahefatra. Ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny TIM no tompomarika atao anatin'izao asa sosialy izao. Olona miisa 500 avy eo anivon'ny boribory-tany fahefatra ny komuna Antananarivo renivohitra no nahazo anjara sakafo masaka teto amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina androany. Tompomarika tamin'ny fanatanterana izany ny solombavam-bahoaka Felix Randriamandimsoa voafito amin'ity boribory-tany fahefatra ity izay nahazo fanampiana ihany koa avy amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Laura Valmanana. Fetiny Saramanitra dia amin'ny boribory-tany fahefatra no tanterahana andrano. Ny antony koa dia satria reto vahoaka reto zany niantso anay hoe ao anaty koa monsieur le député misy ny Asaramanitra izay atao ny Yavlo dia mba ahoana moa ny anjaranay dia izahay reto dia mijanona ho vahoaka sahirana ave izay tsy mba afaka miaraka aminareo eny Yavlo dia satria nareo no niantso anay dia tonga ny solombavam-bahoaka miaraka amin'ireo tompom-piara-miasa dia ny délégué boribory-tany fahefatra zany dia ao koa moa zany ny fanomezana tany amin'ny ben'ny tanàna Laura Valmanana dia zay no iarahanay sakafo teto satria ny ben'ny tanàna dia tsy manadino antsika na dia eo ara zany ny fiaraha-misakafo izay natao ny andriamatoa eny Yavlo. Tena marina tsisy maharatsy ny sakafo izay tena Yavlo satria eo tokoa ny fotoana izay ionan'ireo piara-miasa eo anivon'ny fitondram-panjakana isaky ny ministera zany dia eo ny fotoana ionany tsisy maharatsy an'izany akory kanefa kosa tsy maintsy tijovina ny vahoaka madinika izay tsisy akory na ny oara-pakara dia izay no nahatonga anay zany niaraka tamin'ny ben'ny tanàna Laura Valmanana nanao an'izao sakafo izao. Fotoana nitondrana fanentanana ireo vahoaka madinika amin'ny tokony anarahana ny fandaminana ny tanàna ihany koa ny fotoana izy ireo izay mivelona amin'ny akamarony amin'ny varotra amoron-dalana. Ankehitriny moa zany dia efa misy ireo fanaisorana ireo mpivarotra amoron-dalana dia antony anankiray ihany koa zany zay nifampidinianay teto tamin'ireto vahoaka niaraka ny sakafo satria ao anatin'ireo ilay vahoaka izay niaraka ny sakafo ihany koa dia misy ireo mpivarotra ety amoron-dalana zany dia nampahafantarina azy fa ny ben'ny tanàna akory tsy hoe tsy fitiavana no nasorana anao eo amin'ny toerana io fa natao kosa zany ho fandaminana satria manomboka izao kosa tsika mianakavy dia tokony ahifandamina mba ahafahana zany manadio an-tananareo. Ny ompana ny fanentanana araka izany ny famporisihana azy ireo hiditra amin'ny manara-dalàna izany hoe fidirana amin'ireo tsena lehibe eto Andrenivohitra izay mbola misy toerana malalaka amin'izao. Dia iny vaovao miompana amin'ny sosialy ihany koa toko lasy toboko vavy no hamarana antsika ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity androandroany ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola mifamehy fotoana antsika ao amin'ny andron-drapitso veloma tompoko.